Patsaivina moa dia isan'ny nampidirina ponja vonjo maika noho ny fahatongavan'Andriamanitra Ravalomanana teto Madagasikara ny mpiasa efatra eo anivon'ny ACM manana fanazavana momba izay moa ny mpisolo vava azy efatra ireto. Mitokona tsy mihinan-kena manomboka ny 5 novambra teo ny mpiasa efatra ny ACM voarohirohy miretsi-kombakomba tamin'ny fahatongavan'ny Marc Ravalomanana teto Madagasikara ny 20 oktobra lasa teo. Fitokonana izay nambaran'ny mpisolo vava azy ireo izay entin'ny Rakotoneana Slova Désiré, Rakoto Sovonjy, Randriamiaja Mamiaingo ary Rafanomezantsomahery anehoana fa tsy nisy ny firaisan'izy ireo petsapetsa tamin'ny vodiny voaloha teo aloha izay an-tanindrazana ampiambina selana permanidina ao Antsirabe ary tompona ndraikitry ny ACM izy efatra ireo ary voatanina ponja vonjo maika ao Tsiranana nanomboka ny 20 oktobra taorian'ny fihaonana voalohany nataon'ny fitsarana. Fitazomana izay nambaran'ny mpisolo vava Maître Noro Rabemananjara fa tsy misy fototra ary sy mitombina noho ny tsy fisian'ny elika fanenjehana. Ny enquête au fond zany mbola tsy misy mihitsy na ny daty ara anaovana ny enquête au fond io fa io enquête au fond io amin'io zany ny hoe anadidina ny hoe tena zava-misy andry zareo kanefany nlazaina fa mbola miandry ny enquête ny président Ravalomanana zay vao atao ny enquête au fond andry zareo reo. Inona moa ny enquête endrasana ny président Ravalomanana? Ny président Ravalomanana nany occupation tsy fantatra akory ny tsisy akory nefa ny retolona reto tonga dia reto nalaina voalohany magaga fa ny mitsara zany any Degor zao fotoana zao dia mitsara zany am'izao fotoana zao tsy nety nanao instruction any président Ravalomanana. Ny antony dia satria fatantsara fa tsy mitombina ny zavatra anaovana président Ravalomanana ny fiampanganana azy. Misy liaison zany amin'ny président Ravalomanana sy reto olona reto lazaina fa complice ny président Ravalomanana zay atao lazaina fa auteur principal. Donc zany reto olona reto izay natao instruction alohan'ny président Ravalomanana dia amin'izay zay dia efa voalohany indrindra. Araka ny fanazavan'ny mpisolo vava ihany dia voitsakitsaka ny zolombela sy ny zo fiarovana ny mpiasan'ny ACM ity izay voarohirohy anatin'ny raharaha fahatongavan'ny Marc Ravalomanana. Tsy mahazo tsy avelan'ny zareo zany tsy avelan'ny mitsidika fa misy avocat anankiray zany tany efa inona moa no ataon'ny avocat any raha ohatra ka tsy avela iassiste an'le olona arovan'le avocat tsy nataona eny zany tsisy dika mihitsy zany le avocat le olona zany zao efa voatany amin'izao fotoana zao nefa tsy ny assiste ny avocat manana zoany ny avocat sy le olona manana zo le olona ana avocat ny avocat manana zo iaro azy na première comparution rehefa hatrany amin'ny gendarme zany tokony miaro ny avocat fa mahagaga fa tsy naveran'ny zareo mihitsy nafelina mihitsy le olona aiza moa ny fianakaviana tsy eritritra hoe séquestration io fianakaviana tsy teo tsy mahafantatra nin'iny tsy avelan'ny fandray amin'ny fianakaviana mihitsy le vohitsakitsaka ihany koa ny zony fiarovana ary tsy misy ny elika anenjehana ny mpiasan'ny ACM ireto manoloana indrindra dia mitaky ny famoahana tsisy fepetra ireto efatra amin'ny rahalahy ireto ny mpisolo vava azy ireo.